toy nandeha niaraka tamin'ny tompo izahay. Rehefa nijery andian'olona izahay de nahita lehilahy iray izay nikikika mafy noho ny sasany. Raha io mamindraha fo amiko. Tsy nijery azy ny tompo tamin'ny voalohany, fa rehefa niantso ny anarany hoe ray, ilay olona de nangovitra Jesosy sady nitodika nijery azy sady nilaza hoe ray. Antsonao hoe ray aho? Tsy rainao aho, ary tsy zanako ianao. Raha zanako mantsy ianao de efa niaraka tamiko tany amin'ny fanjakan'ny lanitra. Zanaky ny rainao ianao de ny devoly. Niaraka tamin'izay de nisy lelanafo nandrakotra ny vatany ray manontolo. Nolazain'ny tompo anay ary ny tantaran'io lehilahy io. Niantso azy hoe ray izy satria efa nahafantatra azy. Mpandeha any am-piangonana izy, mpiaino ny tenin'Andriamanitra, ary efa nahazo teny fikasana maro. De nanontany izahay hoe fa inona no nitranga tompo? Fa naninona no tonga aty izy io? De namaly ny tompo hoe niaina fiainana roa izy, hafa ny fiainany any am-piangonana ary hafa ny fiainany any an-trano. Nihevitra izy tao am-pony fa tsy misy mpinona pastera mipetraka eny akaiky ny tranony, koa afaka manao izay tiany izy. Adinony anefa fa ny mason'Andriamanitra de eny tontolo eny mahita zay atao rehetra, ary tsy misy afaka handainga na hanafina aminy. Hoy ny ten'Andriamanitra amintsika, aza mety ho fitahana ianareo. Andriamanitra tsy azo vazivaziana, fa zay afafin'ny olona no jenjainy koa. Voasoratra zany eo amin'ny Galatiana 4:7. Nijaly arivo eny lavitra no sasan'ilay lehilahy teo satria rotota no nanameloana azy noho ny fahotany. Faharoa, satria nihevitra izy fa azo fitahan'Andriamanitra. Ankehitriny ny olona de miezaka ny hanasokajy ny alehibe ny fahotana. Mihevitra izy ireo fa ny mpifanelaka na homosexuel, ny mpangalatra sy ny mpamony olona de mpanota be lavitra no mpandainga sy ny mpifosa etsy sy eroa. Eo imason'ny tompo anefa de mitovy lanja sy mitovy ny vokatry ny fahotana rehetra. Fa fahafatesany ny tambon'ny ota. Romanina 5:17. Ny fanahy zay manota no faty. Ezekiela 7:20. Ezekiela 7:20. Ry namana, ry rahalahy sy anabavy, manasanao hamaly ny antson'i Jesosy. Raha manaiky bebaka ianao de hitsotra aminao le sandrom-pitiavana, tsara lavitra ny mino izao anio izao, toy izay ahafantatra ny zava-doza aoriana kely ao. Dahin'Andriamanitra ianareo. Rehefa tafidina tany amin'ny ambanin'ny tany izahay de tsapako ny fanahintainan'ny olona tany, ary tsapako ihany koa ny atao hoe fahafatesana. Nampivaraontsanahy mihitsy ny zavatra hitako tany. Tsy mbola nahita olona betsaka nikikika sy nitomany tao anatin'ny aizina tanteraka tahaka izany aho. Saingy ny fanatrehan'ny tompo niaraka taminay teo amin'ny toerana io de nisava lay aizina be. De nahita olona maro be tsy tambo isainao, zay sady mitomany no miantsoantso vonjy sy famindram-po. Nitaraina mafy tamin'ny tompo izy ireo mba hanesorana azy eo amin'ny toerana io. Nahatsapa ny fanahintainana mafy an'ireo olona ireo koa izahay, ary tsapanay koa fa nalaelo mafy ny tompo rehefa nahita azy ireo.
Maro tamin'ireo olona ireo no niantso mafy an' Jesosy mba hamoaka azy ireo na de ray segondra fotsiny ihany aza. Nanontany azy ireo ny Tompo, inona no antony? Ary izy rehetra namaly hoe, mba te ho vonjena izahay sady mba te hibebaka aho no ho vonjena ihany koa. Saingy izy fa efa tara loatra, efa tara aoriana loatra ny amin'ireo olona ireo. Nandeha nidina lalindalina kokoa ihany izahay avy eo, hitako fa tany ambanin'ny tany nandehananay de nolevon'ny afo tsy kelikely satria fotaka sy afo no nivoaka avy tao, ary nisy fofona ratsy be ihany koa niparitaka tany teny rehetra teny izay tena tsy zaka fofonina sy toerana misy fampijaliana mandrakizay. Nandeha nidina lalindalina kokoa hatrany izahay, hitako fa ny tany izay nandehananay de nolevon'ny afo tsy kelikely satria fotaka sy afo no nivoaka avy tao, ary nisy fofona ratsy be ihany koa niparitaka teny rehetra teny, tsy zaka fofonina sy mankaloiloy miaraka amin'ny kikika an'ireo olona marobe. Endrona tazana lavitra olona anankiray izay niantsona tao anaty fotaka mirehitra, manomboka teo amin'ny andilana izahay. Isaky ny manangana ny tanany roa io olona io de mihintsana ao anaty fotaka daholo ny nofony izay miraikitra amin'ny taolany. Nahita setroka mitambolombolona tao anatin'ny, nahita setroka mivolom-bato lalaka tao anatin'ny karan'ny olona io izahay. Tavela tao anaty setroka ireo olona ireo, ahitana setroka ihany koa any amin'ny elo, ary ny Tompo namaly anay fa ireny fanahy ireny izay voagadra tao anatin'ny elo ireny de mpanota araka ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy 4:12 manao hoe, ary ny setroky ny fijaliany de miakatra mandrakizay ary tsy manam-pitsaharana na andro na alina, izay miankohaka eo anoloan'ny biby disy ny sariny na izay mandray ny mariky ny anarany. Nanomboka nahalala zavatra betsaka izahay izay tsy mbola fantatray teny ambonin'ny tany, ary ny tena nazava de ny hoe ny fiainantsika ety an-tany no mamaritra ny hoavintsika mandrakizay. Rehefa ny fampitantana nandroso niaraka tamin'ny Tompo izahay de natsikaritra fa ny elo dia nizara ho toerana maromaro misy karazam-pijaliana isan'ambaratongany. Tonga tao amin'ny toerana izahay izay feno fonja, ary tao anatin'izany feno olona voagadra mijaly fatiran'ovana. Karazana devoly maro samihafa no mampijaly ireo fanahin'ireo olona ireo. Nanompa sy nandrabiraby ireo devoly ireo manao hoe, voaoziny ianao ry lay manitra, de rao Satana, tompoy izy tahaka ny nataonao teny ambonin'ny tany. Mijaly fatiran'ovana ireo fanahy ireo no ireo karazana kankana marobe sy afo izay toy ny asidra manerana amin'ny vatany ray manontolo. De nahita lehilahy roa izay samy mitazona antsy ary ny famony tamin'izany. Tazanay tao anaty fonja izy ireo, ny famaly izy roalahy ka nanao hoe, aoka voaozina ianao ry lay fatiran'ovana, no nataonao no nahatonga ho aty. Nentinao taty aho satria nafenonao ahy marina ary tsy nampahafantarinao ahy ny Tompo. Tsy navelanao raisiko izy, betsaka ny fotoana nentina ahafahako nanao izany nefa tsy nararotinao mba handraisako azy. Izany no mahatonga hijaly andro aman'alina izao. Nampahitan'ny Tompo anay ny fiainan'izy ireo teny ambonin'ny tany. Hitanay izy ireo tao anaty bara, toeram-pisotrotoaka, raikitra amin'ny famaliana ary nanomboka ny ady, sady mamo anefa izy roalahy.
noraisy ny iray ny tavoangy vaky ary ny iray kosa nandray antsy ary de rafitra ny ady mandra-pahafatin'izy ireo. Voaozina voaeloka hamerina izany tranga izany mandrakizay ry zareo any amin'ny elo. Nampijaly azy ireo ihany koa ny eritreriny satria fony teny tetỳ tany de mpinamana be sy tsy mifankafohy mihitsy izy roa lahy ary ny fampitondra tahaka an'ireny mpiray tampo reny mihitsy. Maniry ny ilaza aminareo ankehitriny fa misy ilay tena namana de Jesosy Kristy avy any Nazareta, namana mahatoky miaraka aminao hatrany. Rehefa nandroso ihany izahay de nahita vehivavy iray tao anaty fonja iray, niodikodina tao anatin'ny fotaka izy, ny savoritaka ny volony sady feno fotaka. Tao anatin'io fonja io ihany koa de nisy biby lava lehibe iray niodidina ilay vehivavy ary niditra tany amin'ny taovam-pananahany. Ao amin'ireo toerana ireo ny lehilahy sy vehivavy rehetra izay niaina tao anatin'ny fijangajangana dia voatery mamerina izany eny amin'ny elo, saingy miaraka amin'ireo biby lava lehibe izay feno tsilo mirefy 5.20 cm. Potika hatrany ny vatany isaky ny miditra ao aminy ilay biby lava. Ny tombany ny dradradradra raha vehivavy nangataka mba hajanona amin'izay fa tsy zakany intsony. Ajanony e, tsy maniry ny anao izany intsony aho, miangavy re, ajanony. Miangavy ny tompo izy nefa ilay biby lava tsy nijanona tamin'ny asany mihitsy fa miverimberina hatrany hatrany. Niezaka ny nanampina ny sofina izahay no ireo kikika mahatsiravina nefa de nahare foana izahay. Niezaka mafimafy kokoa ny anampina ny sofina hatrany nefa de teo ihany ny teo. Nangataka tamin'ny tompo ary izahay, miangavy re ry tompo, tsy maniry ny ahita sy andre izany intsony izahay, miangavy re. De hoe ny tompo, ilaina ny ahitanareo izany, afaka miresaka izany amin'ny sasany ianareo satria miapotika ny oloko izao, tsy fantany ny famonjena marina, ny lalana makany andanitra ihany koa tsy fantany. Noho izany de mila toran'izy ireo ny lalana marina zao mpamonjena.